Miarabany mpijery aloha dia za moa efa fantatrareo ka anatin'ity fihaonana amintsika namana mpanao gazety zany dia tafiditra anatin'ilay faharoapolo taona ny mpanao gazety zokiolona. Za moa tafiditra eo aminy dia ato ny foloany sy vidia i TJP. Ka izy ity zany karazana hoe vato napetraka anareo taranaka mpanao gazety sy ny malagasy rehetrarehetra. Ty tantara ity zany ny tantara ny fanaovana gazety nanomboka tamin'ny 1929 ka hatramin'ny androany. Zany hoe hitanareo ado zany izay mikasikasika ny momba ny mpanao gazety zokiolona izay marena fa 90 taona miakatra ary efa farafarasy navita tan'ity asy ty 30 taona mahery. Dia mombamomba an'ireo zokintsika ireo zany ao anatiny ao. Zay zany ny antony anankiray satria izy ity zany niala tamin'ilay fampiratiana dia nanana eritreritra hoe fampiratiana moa mandalo. Io fampiratiana io moa sitrapon'Andriamanitra dia hita Madagasikara izay nahoana kosa moa tsy hanao boky. Dia zay ny antony nanaovana an'ity boky ity, zay ny antony nampanatsoana anareo mpanao gazety mba hampafantatra an'ilay izy fa tsy hoe manao dokam-barotra makaizako. Nampatadio tsara ny tantaram-pirenena anankiray tsy afaka misaraka amin'ny mpanao gazety. Mpanao gazety ny vavolombelon'ity tantara ity, mpanao gazety ny tantara ary mpanao gazety ny manao tantara. Ameko ohatra fotsiny nareo manontany io izao tsy ho fantatrareo mihitsy zany hoe Jules Ranaivo zany. Zany Jules Ranaivo zany nigadra 7 volana tamin'ny taona 1927 nio asana fanaovako gazety io. Jean Ralaimon azadiny fa mpanao gazety nigadra koa fa nigadra anankiray Ralay Arjona filoha voalohan'ny olona lafatra ny mpanao gazety eto Madagasikara tamin'ny taona 3 nigadra tatsy Tanimoro. Zany hoe misy tantara kely sombitsombiny eo ampahafantariny hoe mpanao gazety tamin'ny fotoan'androny tao anatin'ny fanjanahantany dia taorina. Dia zay zany ny vokatra mbahazo avy miteny marina dia kadraina. Dia inona moa mahasamihafa amin'izao fotoana izao taditsika nanjoany Jean-Luc Raga sy ny namana anankiray ka zay ny teneniko anareo ao koa mikasika ny lalàna azadiny lalàn'ny CDJ ao fa ny lalàna inona natao hoe mpanao gazety. Dia ao koa hoe ny andiny faraka amby folo amin'ny lalam-panorenana tokony ampiarina fifokon'izao koa. Zany hoe io zany tena vonona anao an'ity asy ity ilain'ny mpanao gazety io. Ka vetivetika fotsiny teneniko tsy hoe hialatsiny ahoana tena izy tokony mahazo boky daholo zany dia zay mba tonga eto fantatrareo ny zavatra nanjomary fa tapaka ny jiro dia tsy tratra. Dia engaviana zay mihaino eo zany anao liste manao liste nareo dia rehefa vita le boky dia zay ao anatin'le liste amena boky. Marina hoe mividy ny 5,7 alina fa lazaiko anareo fa tsy le valeur an'le volako satria miala paosy singa président fa le honareo. Dia mba faniriko zany raha mbola ao aloha afaka 20 taona indray mbola hanohy an'io satria tsy maintsy actualisena. Ohatra zao ministre rehetrarehetra misahana amin'ny filazam-baovao sy serasera ao anatiny ao mbola hisy ministre fô ka sanatria vava moa solafaka any dia tsy hita mba iriko raha aminareo eo mba hanohy an'ity boky ity. Tena fandeha anao dia zao ny tena votoatiny ny fampiratiana le tamin'ny fitombohan'ny fankalazana. Ty fankalazana ty 20 fa ty fankalazana ty nge hatramin'ny Desambra. Dia za moa dia efa miteny foana za mpanao gazety fa mpanao gazety ny tantara mpitsara nefa mba nanana élément herinandro nanaovako an'io tsy hoe midoka tena sanina raha olo-kafa aloha mety mitelo volana io fa raha olo ireo za moa anatiny fatako loatra fatako daholo io ny fanaovana gazety nge tsika nge fianakaviana anankiray tsy afaka hisaraka misy tsika. Raha zay mahatonga an'io zokiolona dia amety ho refotra zay tsy afaka anovin'inona amin'ny fitantanana amin'ny firenena azafady fa matetika eto amintsika vao milaza marina dia fa vaky nefa mamerina foana mpitondra mandalo tsika mpanao gazety mitoetra mandramaty farany moa dia mba ray seconde kely fangenana moxa zao no nandao atsika.
mbola isy amin'izao mbola isy fa zay indrindra maninona ny andry iandran'izy aloha vao mba hanao antonona rafitsindrely marina hoe tsy dia zatra mamaky boky tsony ny atao amintsika fa vao mahita an'io nareo liana ihany na tiana na tsy tiana satria betsaka ihany sary anatiny manizany ary mba elana tsiny koa am'zay somaro mety hoe adino ka tsy mahita ny sariny eo tiako tenena ho azy otr'olona 9 taona miakatra efa 3 taona mety hiteny masiny sasany fa maniny zay tsy ao anatiny dia aloha dia efa ampilazana dia efa elatsiny hoe so misy adino fa ho ampina amin'ny édition manazy izy io zany a misy teny gasy a ohatrany hoe teny fanolorana zao a dia filoha am'izao fotoana zao a nanao amin'ny teny gasy dia za nanao amin'ny teny frantsay a fa misy teny gasy koa anatiny ao dia misy koa citation ny olona malaza hoe inona fijeran'izany hoe fanaovana gazety zany zay le fipetraka eo amin'le lohateny izy hoe l'aventure se poursuit ka le l'aventure se poursuit satria na mifetombon'le tantara sy dégity hitanao fa nisy olafitra tsy mitovy amin'ny ololafitra misy ty sy dégity ary za mino fa tsy andiso a misy ngiatahitsy tsy hisy club de journaliste ohatrany ity maneran-tany eto Madagasikara ihany misy an'ity zavatry ity zay ny tena fipetrana io zany tsy hoe za rery a ny hoe navita an'ity ary zay nisorana manokana any le nanao exposition dia Fred Rabesson Didier Tsimbazafy dia Iandry Rarsson zareo zany namolavonan'le fampahatiana dia anjarako am'izay a mahampanao gazety pikarako nanao an'ireto zany hoe misy zany tsy ho hitanareo anaty exposition fa io dia isorana manokana izy mivady reto satria toerana misy atsika reto eto ny tena hoe fohy be eo anatrehan'ny fanjakana ny mpanao gazety sotr'olona ary io tsisy vola aloha na écolage na inona fa izy mivady tena ankitsy-po misy nandray an'le club e folo taona zay ny isorana azy mivady lazaiko secrenareo rehefa manao zavatra ohatr'itony tsy hoe sanatsy vavy manao forcing atao le zavatra zay vao mitady vola bon raha malala va zao vita le zavatra tsy hitadolo le mpamatsy fa tsy natsa atao makivy fa lazaiko anareo matoa 10,000 sy 3 alina dia aleo tsorona le 10,000 iny arotsaka ao anaty kitapom-bola ny fikambanana io matsy ho ampianarina hoe tsy mety zany ty teny zany tsy ampanakarenina zanao raha mambazafy mihitsy ty hitanareo ihany le boky nataoko reny hatram'izao raha sanjy elatsina fa mbola tsy tafavoaka zay zany le feramiasa satria ny fikambanana CJD dia tadio tsara fa mamely teny fa ohatra za iandro zao hitanao natonga somary taraiky zay raha ny tena marina tokony nazo boky dolo nareo fa amin'ny 1,20 alina ave vao miverina ny jirony na tsony zavatra valin'io ka ty zany mamakimaky eo nareo dia manao liste makataratasy dia tsy maintsy mahazo nareo ary ataoko misy mety hiteny ndray indreza anao fa tsy mampainy mahazo tsy mandovolona zay ao anaty liste za tsy miteny eo avinona satroko ary hoe rapiso mo hitanareo tsy hoe fa marana na rapiso misy an'le balin'olona tsotrany hoe tsy mba ano fa atoandro raha za mba misy mba amidy eo raha mba sitraky n'Andriamanitra hoe mba matafavoaka eo dia mety amin'ny lasinainy nareo dia fa hozaray fa io zany resaka sponsor zany dia tsotrany raha mahita nareo ato misy satria mba nanantena tsy nitsoahako tsony asa rehefa vity ty vao angataka dia jereko zay ny ady fa tena izy dia taille posy araka amin'ny fiteniny nanary dia eto tsika eto dia asa filohany ka mba misy teny fanampiny nataony eo io fa io resaka asana ekipe io ny principe fotsiny zao mamerina foana ary io tsy le manomboka zavatra sarotra fa le mamitazatra farany ka tingy hatramin'ny volana décembre mbola be deaibe mety mitrangy potsy fa natao aloha ny zava-dehibe le tamin'ny 18 teo ny fampiratiana ty karazany hoe tokony tsy tao anatiny fa hoe fa maninona kosa ary tsy mba hanao raha manty azao rapitso efa mba misy an'ity samy mifatitaotsika dia mbola misy mibalina rapitso dia mbola mitohy raha ny tena irina zany ohatra aza fa le fampiratiana raha tena izy zany amin'ny voalohany mitety any Madagasikara fa inona za tsy hoe ahoana fa tsy maintsy izany zany hoe io zany ninona fandehana na navandra na navaratra efa natomboka fitainatra amin'ny farany to
inona na tonga ny fikambana amin'ny mpanao gazety zokiolona ny tafajoro teto Madagasikara ary tamin'ny taona 3 ny tena nijoroany fa 9 ny volana Aogositra. Ny nahatonga azy nijoro aloha voalohany indrindra dia anankiray ihany. Rehefa mifanena le ray aman-dreny zokontsika taloha reny dia rehefa mamaky gazety dia mahita hoe ray ihany maty samy mpanao gazety io ray ihany maty ray ihany ohatra hoe ty fa ahoana tsy nahalalantsika an'izany. Ny antony dia tsy nisy ny serasera natao ny mpanao gazety teo aloha ary rehefa misotro ronono dia tena misotro ronono tokoa dia nitsiry ny hevitra hoe tsy mety fa aleotsika ifamatotra ao anatina fikambanana anankiray mba ahafahantsika mifankahita foana sy mifanakalo hevitra. Zay ny niaingany fikambanana mpanao gazety zokiolona. Dia rehefa natao le izy niova tsikelikely eny sy niofo tsikelikely eny nivetikevitra zay nijoroany. Dia tamin'ny 1970 Itopola Mox Zafindra Miandra ny filoha tamin'izay dia napetraka hoe tsy mety intsony le mifankahita fotsiny sy hitanisa zay maty sy ny velona fa aleotsika ovana ny statutsika mba amokatra koa hoe ho anivon'ny firenena. Amokatra inona moa ny dikany atao hoe amokatra? Tsy amboly akory fa ifanakalotra ikefa amin'ireo zandry zanaka zay mbola eo amperinasa satria miazakazaka be loatra ty teknôlôjia ty tsika tsy mahavoafehy an'io intsony fa tsy maintsy mifanakalo hevitra amin'izareo fa ny atsika taloha lovia ny anarany dia mandahatra an'le lovia dia kosehina an'le rouleau mainty mba ahatonga azy ho gazety dia mandeha makany amin'ny imprimerie. Lazaiko fotsiny anefa fa ny CJD na club des journalistes citoyens tsy moraliste, tsy mpanome tolokevitra mananatra ny aty mananatra ny aty fa manaja kosa ny maha-olombelona ny tsirairay mpanao gazety. Ie zay maha-olombelona zay no miteraka fanakalozan-kevitra eo amin'ny ray aman-dreniny sy zanaka, izany hoe tsika samy mpanao gazety. Ny anareo teknôlôjia zay miazakazaka amin'izao fotoana izao tsy hamaivanina fa tsy atao anjolom-bala kosa ny traikefa nananan'ireo zokiolona. Dia izahay manantena fa inareo tsy maintsy manampy anay ary nareo koa mety mieritreritra hoe mety misy molalo kely ahafahana manalakohaka any amin'ireo zokiolona ireo tsy maintsy mifanakalo hevitra tsika. Ka noho izany ny nanaovana nyty fankalazana amin'ny 20 taona ity zany dia zay fiantsoana firahalaina sy firaisankina eo anivon'ny mpanao gazety rehetra manerana ny nosy. Ny antony dia izao ny rahalahy koa Zanora Mambazafy nilaza teo hoe radio anankiray ihany ny teto mbola tsy nisy zany fahita lavitra zany raha tsy taty orina taty. Amin'izao fotoana izao raha mahita anareo hoe salady zany maniry ohatra ny salady ny fahita lavitra sy ny radio amin'izao fotoana izao. Ary mbola very-piany ny teniko tamin'ny 9 volana Aogositra teo tsy izy amin'ny manangana an'ireo fa raha tsy mpanao politika dia mpanambola. Maniry ohatra ny anina ihany koa ny sekoly manofana mpanao gazety. Dia ireo anefa tsy voaray ho any amin'ny fanjakana daholo fa ao anatiny le hainao aman-jery zay mivokary mpanao politika ny tsy maintsy miasa. Dia nieritreritra ny CJD fa ohatra mivoazarazara ara-potokevitra indray zany le mpanao gazety mpanome vaovao ny vahoaka sy andrasa amin'ny vahoaka anome vaovao azy. Zava-mitranga ankehitriny dia
ilay tompony hainao manjery no mipaiko mpanao gazety zay vaovao tiany alefa ao anatin'ilay hainao manjery sy ny gazety antsoratra zay anazy dia lasa zone France zany le resaka hainao manjery sy ny gazety antsoratra dia itsika mpanao gazety no piasan'le zone France manatanteraka ny sitrapon'le tompon'le zone France dia zahay akory tsy FFKM na FFM fa mandala kosa ny atao hoe firaisakina amin'ny mpanao gazety mba hipetraka tsara ao anatin'ny déontologie sy ny etika ny mahampanao gazety mpanao gazety zany atao hoe asantsika izany fanirina moa zany ary inoko fa enareo mba ihoatra ny taona misy anay am'izao fotoana izao no misy anareo ary anohy anio club de journaliste doyen ny olana ankoatra ny fiofanana na teto atoerana na tany velana ny olana dia tsy fitofikevitra eo amin'ny fanjakana sy ny mpanao gazety satria ny fitondram-panjakana hatram'izay ary hatram'izao dia mieritreritra fa mpanao gazety dia fahavalo diso angamba zany tsy fahavalo io ataoko hoe vary sy rano ary raha misy zany atao hoe mpanolotsaina izany dia eo anivo ny fitondram-pirenena dia mpanao gazety iny tokony mpanolotsaina voalohany ary io ny fitaratra voalohany ahafahanao mijery hoe misy arina kely eto satria ny soratra sy ny vaovao ao anatin'ny hainao manjery dia tokony hitarafa amin'ny fitondram-panjakana ny lesoka sy ny fandrosoan'ny fitondrana ao aminy tsara rehetra zany zay velony fa natao mpanao gazety miteny zay ka noho izany ny olana dia anankiray ihany raha sarotra be raha miteny marina ianao ny diplôme anao voalohany dia ny antany mora zany collège ngeza be iny dia tsy maintsy miofaneny tsy voatery izay anefa ary tsy tsika mitady an'io fa ny mpitondra fanjakana ny fandimby hatram'izay dia manao an'izay mba analemena saina an'le mpanao gazety araky ny teneniny Janora Mambazafy teo marina iny aza mieritreritra hoe quatrième pouvoir zany tsisy zany ny premier pouvoir mamono atsika ny pouvoir atsika dia mamoaka marina amin'ny mahampanao gazety atsika zay saingo mamerina tsy afaka lazany hoe mpandainga fa fantatra reo ny zavatra nitranga maro fa délestage be manadaly raha amin'ny Tananarivo dia tsy vita zany le nanatotosana azy dia ty zany zay eo mba jerijerenareo zany le izy azahoanareo hevitra hoe inona marina no anatin'ity boky ty dia rehefa aveo misy nareo tonga eo zany manao lista atao hoe nanaranareo dia hoentiko aty amiko dia raha vao vita le boky any amin'ny imprimerie am'izay dia mahazo daoly nareo fa za matao da tsy mandovoly nareo fa hiezaka mihitsy zay anao tena le taipôsy misy nitsoany ity boky ty dia atolotra ny rahalahako Tahitry filohan'ny CGD am'izao fotoana zao nandimby an'ny namana moka Sarazafin-Jamiatra ho vaty fa tsy arovana ny zavatra atao atadio tsara tolona foana ny tenana fanaovan-gazety tsy misaraka amin'ny tantara Madagasikara toy ny tolona tena zokiolona ty hoe Daniel Kosely dany be ty atolotro azy ty boky ty anazy tsy alovolana ty fa onazy manatsy izy kely passer ambe volombavy satra miseva zareo na karakara nanampy onazy zava-dehibe andray faty dia misy andray